ho aminareo ny ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy tompontsika. Amen. Mpahary izao rehetra izao ny Tompo na ny hita na ny tsy hita. Genesisy toko faharoa ry havana ny andinin'ny fahefatra ka hatramin'ny fahafitambin'ny folo no aoka ivelatra ny loantsika fa amin'izany no akatsika ry havana ny hafatry ny Tompo. Ony fanekam-ponoantsika kristianina mino n'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Fanekam-ponoantsika izany ny kristianina rehetra dia miaiky fa mahay izao Andriamanitra izao izay nahary ny zavatra rehetra. Inona nefa no anko izany eo amin'ny fiainantsika? Inona ny fiantraikan'izany eo amin'ny fiainantsika andavanandro? Reto fahamarinana roa reto ry havana no resitsika raha miteny ity akatsika ny hafatry ny Tompo. Voalohany dia izao: Andriamanitra Mpahary dia manolotra tontolo lavorary ho antsika. Manolotra tontolo lavorary ho antsika Andriamanitra Mpahary. Hoy ny fahadio ambin'ny folo: Ary Jehovah Andriamanitra nitondra an-dralehilahy ka namponina azy tao amin'ny saha Edena hiasa sy hitandrina azy. Raha mandinika ny Genesisy toko faharoa isika ry havana dia tsy isika olombelona akory no noforonina voalohany fa ny zavaboary. Noforonina ny lanitra sy ny tany dia ny zavona no nandena ny tany ka nitsiry ny azy madinika amin'ny famboly sy ny sisa. Narindra n'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra, ary rehefa vita ny zavatra rehetra dia napetrany tao amin'ny saha Edena na ny sahan'Andriamanitra ny olona. Ny dikany hoe Edena moa dia maneho hevitra feno fahatsarana, toeram-ponenana isitrahana ny tsiro ny fiainana mamy. Zany atao hoe saha Edena zany, feno fahatsarana, ahafahan'ny olona misitraka ny tsiro ny fiainana. Zany hoe tsy navelan'Andriamanitra hitonantonana teto fotsiny ny olombelona fa novitainy avokoa ny zavatra rehetra, tomombana avokoa ny zavatra rehetra. Zay vao namorona ny olombelona izy, voarindrany avokoa izay ilaitsika, zay vao napetrany teo amin'ny tany ny olombelona. Voatantara eo no hoe misy fitantarana ny ono misampatsampana eto, ony anakefatra moa hoe Pisona, Giona, Edikela, Eufrata. Ony anakefatra zay mandrahana ny tany ho lasa tany azo ambolena. Voalaza eo koa no hoe tany feno volamena sy berila, zava-tsary bidy samihafa. Ny tany izay omen'Andriamanitra, zay milaza zany fa ny tany onenantsika dia sarobidy zany, feno areny zany. Ny zavatra samy nataon'Andriamanitra, nataon'Andriamanitra dia nataony tsara avokoa zany, napetrany eo amin'ny tontolo mahafinaritra isika. Hoy ny Toriteny toko faharoa andininy faharoa ambin'ny folo manao hoe ny zavatra rehetra samy nataony mendrika amin'ny fotoanany avy. Ny namoronan'ny olombelona ry havany napetrany eo amin'ny tontolo mendrika, tontolo lavorary, mba ahafahany olombelona mifaly. Taorinany zany rehetra isika vao namorona ny lehilahy Andriamanitra zay noforonina tamin'ny vovo-tany ary nofofoniny fofonaina mahavelona ho ny ten'Andriamanitra. Io fofonaina mahavelona io adika hoe fanahy, io le fanahin'Andriamanitra ahatonga fifandraisana velona ao amin'Andriamanitra sy ny olona. Ny fanahin'Andriamanitra ao anatintsika, io no mampiavaka atsika amin'ny biby. Io fanahin'Andriamanitra, fofonaina mahavelona no men'Andriamanitra atsika io. Koa
Andriamanitra amin'izany dia tsy mpahary fotsiny fa mpamonjy ihany koa izy, fantan'izay mahasoa ny olona. Tetika tsara fa ny foronony aloha ny lehilahy, avy amin'ny namono lehilahy, avy amin'ny vovo-tany. Zay vao ny foronona indray ny vehivavy, avy amin'ny lehilahy. Hain'Andriamanitra voarinana avokoa, maninona ny antony tsy nataony niaraka miforonona ny lahy sy ny vavy? Faendren'Andriamanitra zany, mba hatsapan'ny lehilahy fa tsy ampy, tsy feno izy, narinan'Andriamanitra ny zavatra rehetra, mba hahatonga ny tontolo iainantsika tontolo mirindra sy milamina. Ry havana malalo amin'ny Tompo, ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mpahary, manolotra tontolo lavraro antsika. Zany no tian'Andriamanitra iainantsika, tontolo tsara sy mendrika toy izany nataon'Andriamanitra onenantsika, lamina maty paika toy izany nataony ho antsika. Saingy izao, raha mandinika ny tontolo ankehitrinsika ry havana malala dia mahita faisana ny tontolo iainana, ilay tontolo lavrary lasa tontolo marary, tsy tafatoetra ao amin'ny olombelona tsony zany endrik'Andriamanitra mpahary sy mpanjaka zany. Tadio ry havana fa ny tsy fanajantsika ny tontolo nataon'Andriamanitra dia tsy fanajantsika n'Andriamanitra ihany koa. Ny famotehantsika ny tontolo iainana, ny fantotontsika ny tontolo iainana dia tena fikomina amin'Andriamanitra zany. Hajao ny tontolo iainana fa tontolo mahafinaritra, tontolo mahateonina no tian'Andriamanitra hitoeranao. Hajao ny tontolo iainana fa raha voajantsika izany dia anisan'ny manaja koantsika ilay Andriamanitra. Kolokoloy ny tontolo iainana mba ho tontolo mahafinaritra, taratra ilay Andriamanitra feno fahatsarana namorona ny fiainantsika. Fa endrik'Andriamanitra ao aminao ny manjaka amin'ny zavaboary, fa aza manjakazaka, mamotika mandrindra, manimba ny zavaboary. Fa nataon'Andriamanitra ho mpitantana izany ianao, hiasa izany ianao, hitandrina n'izany ianao, manjaka amin'ny zavaboary, fa aza manjakazaka, mahaiza mandamina sy mandrindra ny toeram-pinoenantsika mba ho toerana mahatamana izany. Marina tokoa ry havana fa ny tany izay honenantsika dia tany fandalovana ihany, fa ny tena tany izay honenantsika rahatr' izay dia ilay tany vaovao sy lanitra vaovao izay nomen'Andriamanitra antsika, lanitra feno fahasambarana, tany vaovao ary mizotra makany amin'izany Jerosalema vaovao zany tsika ankehitriny. Fa mpahary lanitra sy ny tany Andriamanitra, ary mpahary akotsika, mpahary ihany koa izy fiainana mandrakizay omen'Andriamanitra antsika. Ary Jesosy dia efa nilaza zany, andeha aho amboatra toerana ho anareo. Io le toerana vaovao, toerana mahatamana, tsy tia maso ty akory. Mandalo ry havana ny fiainantsika 3:24 azafalo ny hoe tratra ny taom-baovao, fa mandiny tena hoe miena iray indray zany ny andro avelomako, miena iray. Raha 20 taona zany tokony ho faty, efa firisisa zany. Miena, miazakazaka makany amin'ny fahafatesantsika, makany amin'ilay tontolo vaovao, ny fiainanao ny fiarahamonina ao an-tokantrano, ny fiainanao andavanandro, ary ndao irindra sy lamina zany. Zay mahatonga antsika hiavana amin'ny olombelona rehetra, mba ho tontolo mahafinaritra, tsy ny zavaboary mandidina ihany, fa ny fiarahamonina ao an-tokantrano, ataovy mahafinaritra zany, ho taratra ilay fiainana mandrakizay, feno fahatsarana omen'Andriamanitra antsika. Fa ny faharoa ry havana, fahamarinana faharoa dia zao, dia Andriamanitra mpahary dia manolotra fitsipim-piainana ho antsika, manolotra fitsipim-piainana ho antsika. Hoy ny 7:12, fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa amin'ny andro izay nananao azy dia ho faty tokoa ianao.
misy didy napetrakaandriamanitra mba hankatoavintsika. Ity fitsimpiainany ity ry havana dia endriky ny fanasantsika akaiky amin'Andriamanitra zany. Ny fandarana ny olombelona tsy hinana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia sedra hahatonga atsika hanaiky ny mahavoary atsika, hanaiky an'ilay mpahary ve sa tsy hanaiky. Ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ry havana dia maneho amintsika fa efa nisy talohantsika olombelona ny ratsy. Isika napetrak'Andriamanitra ho modely amin'izany fanarahana fitsimpiainana zany. Misy fipetra, misy didin'Andriamanitra, sitrapon'Andriamanitra tsy maintsy arahantsika mba ho fiarovana ny aintsika. Zay rehefa tsara fa ilay fetsindrindra amin'ny bibidia izay nofon'Andriamanitra, voalohany no tsy nankatoa dia mena rano zany. Mena rano dia fetsy ny ten'Andriamanitra, tsy nankatoa. Ary voasarika ny olombelona tamin'izany, tsy nankatoa zay nolazain'Andriamanitra, ka tonga tafasaraka amin'Andriamanitra izy. Zay le fahotana, fisarahana amin'Andriamanitra, fanatanterahana izay sitrapony tena fa tsy ny sitrapon'Andriamanitra. Raha ny marina dia fahafatesana ny fahazantsika, fahasoa ry havana. Tonga Jesosy hamonjy sy amerina amin'ny laoniny iray ny fihavanana amin'Andriamanitra. Ry havana eto amin'ny Tompo, mandraka ankehitriny dia manolotra fitsimpiainana tokony arahantsika ny Tompo. Dia tsy inona izany fa ny tenin'Andriamanitra, fanarahantsika ny sitrapon'Andriamanitra mba tsy ho faty isika, fa ny fandarana ny azo eo avoany saha dia endriky ny sitrapon'Andriamanitra izay tokony tsy maintsy arahantsika izany, mitondra ho amin'ny fahafatesana ry havana ny fandavanao ilay mpahary. Fa ity amin'izao tontolo izao tsika misy mpife isika, misy mpanjaka isika, manana tompo isika, dia arao ny fitsimpiainana izay omeny tompo anao. Arao ny sitrapon'Andriamanitra amin'izao taona vaovao zao, tsy handeha araka izay mahafinaritra antsika ihany, fa handeha araka izay sitrapon'Andriamanitra. Raha fitinina izay voalaza ry havana dia izao: asa maro no nataon'Andriamanitra mpahary ho antsika, sady manolotra antsika tontolo ravorary izy no mitaona antsika ihany koa hanaja sy fe zany tontolo zany. Ny tena tontolo vaovao dia le fiainana mandrakizay izay omen'Andriamanitra antsika, fa dieny ankehitriny tsika dia miaina amin'izany tontolo mahafinaritra izany, amin'ny alalan'ny fanajantsika ny tontolo iainana, amin'ny alalantsika ny fifankatiavana, ny fiarahamonina mahafinaritra sy mirindra ao atokantrano, eo amin'ny fiarahamonina, mba olona mora iarahamonina isika. Satria isika izao ane iarahamonina ihany any an-danitra, any amin'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao mba ho toerana izay mahatamana, ny toerana misy atsika ka hitondra atsika ho amin'ny fahasambarana tena tonga lafatra. Hajao ry havana, hajao lahy mpahary anao, taona vaovao zao. Hoy fitenintsika mahazatra manao hoe hitondra soa atsika ne ity taona ity. Zao ry havana ny tsarovy, tsy ny taona akory no mitondra soa, fa isika zay velona no mifanasoa. Isika no mifanasoa, velona hifanasoa, hifampitsinjina sy ao anatin'ny tontolo mahafinaritra. Andeha ry havana, amerina amin'ny laony amin'izay tontolo norin'Andriamanitra azika, ka ahita fiarahamonina milamina sy mirindra ny Tompo rehefa avy eny amin'ny raha lanitra izy. Ary tsaroviko fa ny fiainana kristianina napetrak'Andriamanitra tamin'izao tontolo izao tsika, tsy fiainana mandeha ho azy akory zany, fa misy fitsipika arahanao dia fankatoavanao zany ny sitrapon'Andriamanitra. Fa tsarovy, tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa, tsy ny zavatra rehetra ny mampandroso, ny zavatra rehetra azoko atao
fa tsy ny zava-drehetra ny mahasoso sy ny mampandroso. Mpahary anao Andriamanitra, afaka manomeanao fiainana vaovao izy, afaka manomeanao fo vaovao izy, fanahy vaovao, mba hahafahanao miatrika fiainana vaovao lavitry ny korontana sy orora amin'izao taona vaovao zao. Fa efa ambia ao an-tsaina sahady ireo aiasy teboteby isan-karazany, anahoana ity taona ity tsarovy. Andriamanitra Mpahary ny Andriamanitsika, afaka mamorona tontolo mahafinaritra iainantsika, koa amin'ny falona tokoa ry havana no anatanterantsika ireo asa maro napetraka ny Tompo amintsika amin'ity taona vaovao ity. Voninahitra Andriamanitra ho azy ny voninahitra ho aminao ry havana ny fiadanany. Amen.